ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana no iarabanantsika rehefa komarana tokantrano any atratra ity zomafa 20 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra hotsika anio dia ny salamo fahadimy. Salamo fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny faha 20. Salamo fahadimy ny andiny voalohany ka hatramin'ny faha 20 naran'i Jesosy. Jehovah, enao ny teniko fantaro ny eritreritro, enao ny feon'ny fitarainako ry mpanjakako sy Andriamanitro fa ianao no ivavahako. Jehovah, maraina no andrenesanao ny feoko, maraina no ivavahako aminao ka anandrandra aho, fa tsy Andriamanitra mankasitraka izay ratsy ianao, tsy hitoetra aminao ny ratsy, tsy azo mijanona eo masonao ny preare, halanao ny mpanao ratsy, haringanao ny mpiteny lainga, ny olona mpandatsadrasy mpamitaka dia ataon'i Jehovah ho zava-betaveta, fa izao kosa no ny haben'ny famindramponao dia hiditra ao an-tranonao iankoho ka manarika ny lampanao masina amin'ny fahatahorana anao. Jehovah, tario amin'ny fahamarinanao no ny amin'ny mpampahory ahy, ataovy marina eo anoloko ny lalanao, fa tsy misy azo itokiana ny alokin'ny vavany, ny ao anatiny dia tena faharatsiana. Fasana misokatra ny tendany, mandambilambo ny lelany izy, helo izy Andriamanitro, aoka ho lavon'ny saina taona izy, roa izy noho ny haben'ny fahotana satria efa niodina taminao. Dia hifaly izay rehetra mialoka aminao, iobo mandrakariva izy koa miarova azy ianao, ka dia ho ravoravo aminao izay tia ny anaranao. Fa ianao Jehovah mitahy ny marina, fa kasitrahana no ataonao manodidina azy toy ny apinga lehibe. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, miteninao no fahamarinana. Amen. Salamo nataon'i Davida ity salamo fahadimy ity rehavako malala. Salamo izay miendrika tononkalo, tononkira ary ahitana vetsivetsy-po taraina atao amin'Andriamanitra, manoloana ny etraketraky ny ratsy fanahy ka miantso vonjy amin'Andriamanitra mba hitsaran'Andriamanitra ireo ratsy fanahy. Tononkalo izay mahazatra loatra ny jiosy moa itony tononkalo ambaro amin'ny salamo fahadimy itony rehefa azo pahoriana izy. Tamin'ny taona 1740 dia nisy sociologue frantsay anankiray Dominique Volton. Izy manampahaizana frantsay izy ity efa talen'ny seha-pikaroana frantsay, départemental fikaroana frantsay CNRS, ary havanana amin'ny fandinihana ny fiarahamonina, ny olam-piarahamonina, ny fiainam-pianakaviana, ny fifandraisana, ny communication io, ny politika, ny fianakaviana. Ary matetika ity sociologue frantsay ity dia mihoatra nimpolo izy no niona tamin'ny papa. Matetika izany rehefa malala raha oharina amin'ny fandaharam-potoana ny papa dia matetika niona tamin'ny papa izy. Ary izay manaitra rehefa resaka amin'ny papa izy satria tamin'ny taona 1740 raha tsy diso faraparan'ny volana febroary izy io, dia zany hoe 5 taona lasa zany zay, dia matetika fa meribery papa amin'ity sociologue ity ny hoe zangy mpitandriny pasteur, zany hoe raha ohatra ka tena manovo fahalalana marina ianao na fomba fijery, dia fomba fijerina pasteur, fomba fijerina mpitandrina ny fiarahamonina no raisinao amiko, fa tsy fomba fijery ataontsika hoe zavatra siantifika na zavatra tahaka izany, fa fomba fijerina olom-piangonana, fomba fijerina mpitondra fivavahana, ary zay raha teo koa moa nondrasan'ny Dominique Volton tamin'ny papa. Fa izy raha netra rehefa malala taoriny moa dia tsy aritra ity sociologue frantsay ity raha tsy namoaka natono boky mihitsy lay dinidinika izay ny fanaovany tamin'ny papa. Lasa nanohatra boky izy taorianan'io. Ary ao anatin'io boky izay nisoratan'io
dia politika et société moa le boky dia fa rehefa navoaka ao anatin'le boky a dia misy fehezanteny zay manaitra tokoa ny hoe Andriamanitra dia poeta na Dieu est un poète. Veriberina indroa intelo anatin'ilay boky ity tenin'ny papa ity hoe Dieu est un poète, hoe Andriamanitra dia mpanao poésie, Andriamanitra dia poeta. Mampatsiaro itony salamo fahadimy tony ary tsy tokony adorona tokoa fa ny fomba fijery tany aloha zany. Itsika ankehitriny mantsy no mieritreritra fa Andriamanitra de théologiana, ny miresaka amin'Andriamanitra de miresaka amin'ny lafin'ny théologie foana mandrakariva. Ary io nefa no efa nahitsin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny bokin'ny Joba, satria saingy iretsy telo miraha laza naman'ny Joba, ry Bildad, ry Sofara sy ny samana dia saika ataontsika hoe théologiana, zany hoe ny matetika hijeren'ny olonan'Andriamanitra dia amin'ny lafin'ny théologie mandrakariva, amin'ny lafin'ny théologie zany hoe lafin'lay saina, ary everina fa mifandray amin'Andriamanitra mihitsy tsika amin'ny alalan'ny théologie aza zay betsaka ny mieritreritra zany hevi-diso zany hoe ny fifandraisana amin'Andriamanitra de ny théologie, ny fomba itenan'Andriamanitra de amin'ny alalan'ny théologie. Tsy zay ihany ry afaka malala fa mahafinaritra zay manaitra itony tenin'ny papa itony ary matetika dia adino zay lafiny zay hoe talohan'ny roborobon'ny théologie inge tany vanim-potoanan'ny antiquité dia saika ny fivavahana dia poésie, zany hoe mandrakariva ny fomba naresahan'ny olona tamin'Andriamanitra dia saika tamin'ny alalan'ny poésie, tahaka izay hitantsika amin'ny salamo toko fahadimy zao. Ary Andriamanitra aza dia miresaka amin'ny olona matetika toy ny poeta tokoa ny Andriamanitra raha mamaky tsara ny bokin'ny salamo sika na mamaky reo boky isan-karazany amin'ny fotoana manina oapolona dia toa ahitantsika izay Andriamanitra poeta izay. Ary Andriamanitra dia Andriamanitry ny poeta. Impiry tokoa moa tsika no tsy mamaky poésie na mamaky tononkira izay manaitra ny fo. Mandrakariva mantsy ny everitsika ho fomba hoe ny fomba itenan'Andriamanitra de amin'ny alalana lahateny tsara lahatra na toriteny tsara rafitra na tahaka izay ihany. Eny tokoa fanomezam-pahasoavana manokana ny toriteny sy maiza mandahateny ampiasain'Andriamanitra reny, nomen'Andriamanitra reny mba hahafahana mandresy lahatra. Fa lafiny ray ihany reny, fa Andriamanitra koa dia araka ny tenin'ny Dominique Volton tamin'ny fampiteneny izy tamin'ny papa moa de ny papa dia Andriamanitra nge poeta koa ary zany hoe Andriamanitra de tia zavatra kanto, misy fony tempo, misy fomoratoina, misy zavatra misy kanto, misy filaminana, misy fihetsepo, zay Andriamanitra. Fa raha toa ka mijery isika nefa amin'ny lafiny anankiray zany, ny teny hoe poeta koa nge raha ny tena marina dia tsy teny frantsay, tsy teny frantsay ny teny hoe poeta fa nindrana ny frantsay, nindrana ny teny grika poiein, zany hoe ny poiein dia matoa-teny ilazana hoe manamboatra, manao zavatra. Ary raha ohatra ka mamaky ny bokin'ny Genesis toko voalohany tsika, ary Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany, dia lay matoa-teny hoe poiein izay nazahoan'ny teny hoe poeta no dikany no ao anatin'ny bokin'ny Genesis. Raha ohatra ianao zany ka mamaky ny bokin'ny Genesis ka amin'ny Andriamanitra de nanao na nahary, nanao moa zany ny hoe fa nadikany teny malagasy hoe nahary, fa nanao ny hoe poiena zany hoe mifamatotra amin'ny teny hoe poeta, ny dikany teny hoe poeta zany dia tsy lay zavatra, tsy lay teny manao poésie iny ihany, fa tena manangan-javatra, manao zavatra ary zavatra mirindra, zavatra milamina, zavatra kanto. Andriamanitra zany raha ohatra ka jerentsika rehefa malala amin'ny bokin'ny Genesis toko voalohany io de manamarina mihitsy ny tenin'ny papa, ary manamarina mihitsy fa Andriamanitra dia manao zavatra kanto. Betsaka ireo ataontsika hoe astrophysicien zay milaza miaino mandinika ny tontolo any ambony any de mampitaha an'izao tontolo zao amin'ny mozika raha hoe misy zay zavatra milamina
mahagaga nataon'andriamanitra amin'ny fahariana izao rehetra zao. Eto rehafako malala de raisitsika izay andriamanitra poeta izay amin'ny salamo fahadimy. Raha ohatra ka poeta andriamanitra, manao zavatra kanto andriamanitra, manao zavatra tsara sy milamina andriamanitra, nefa ny zavatra rehetrahan'i Davida eto de manoloana zany andriamanitra ty zavatra tsara, kanto, manana fontempo, manana fotsotra, azo resahana, mety mangoraka zany, de manoloana zany kosa nefa de mifanohitra am'zany ny olombelona. Ny olombelona manana fovato, me tsara velatsy, hitatsika mirehare, diny fahaenina, miteny lainga, tsy menatra ny mandatsa-dra, diny fahaenina hitatsika io, alazaina raha momana hoe olona zay masika ratsy asehon'ny salamo zany fifanoheran'lay andriamanitra poeta, lay andriamanitra manao zavatra tsara sy kanto, manahitra ny fo, andriamanitra be fitiavana, mifanohitra am'ty olombelona zay nohariny ka olombelona nanjary lasa sanatry biby masika romotra amin'ny namany sy amin'ny mpiarabelona. Dia satria andriamanitra tsy poeta mpanao tononkalo amin'ny famaritana azy ihany, fa andriamanitra tena manao zavatra mihitsy, andriamanitra manangan-javatra, manao zavatra. Dia inona ary nataon'andriamanitra manoloana izany toetra ratsy ny olombelona zany. Izy mpanao zavatra tsara, kanto, nefa ny olombelona zay hitany masony isan'andro eo ratsy, manao tsy mety, de inona nataon'andriamanitra. Afaka manadiady lalina izany tsika n'ity salamo fahadimy ity, fa andehaka zay ataon'andriamanitra amintsika, zay ataon'lay andriamanitra tsara amintsika olombelona ratsy, zay ataon'andriamanitra be fitiavana amintsika olombelona feny fakalana, zay nataon'andriamanitra pahary amin'tytsika mpanimba zavatra. Inona ry avako malala amin'ty salamo fahadimy ity, ny zavatra ataon'andriamanitra amintsika. Ny voalohany indrindra de hitatsika amin'ny andininy fahaefatra, misy manao hoe fa tsy andriamanitra mankasitraka izay ratsy ianao, tsy hitoetra aminao ny ratsy. Andriamanitra, ny ataon'andriamanitra voalohany de zao, manaisotra ny faharatsiana. Andriamanitra dia manaisotra ny faharatsiana. Io toetran'andriamanitra io no matetika hitan'ny olona ndraindraika mieritreritra hoe to andriamanitra masika be andriamanitra, to andriamanitra tsy azo iaraha-monina, andriamanitra nahoana no vonoiny ny Kananita, nahoana no aripany Jebozita, nahoana no vonoiny ny Gargasika sy ny sisa rehetra Gargasita, nahoana vel'andriamanitra ho faty ny Hitita sy ny sisa rehetra, nahoana vel'andriamanitra ho rigina tao anatin'ny ranomasina ny Egyptianina, nahoana andriamanitra no zany. Dia satria tsy akasitrahan'andriamanitra ny ratsy, na ny marimarina kokoa ny faharatsiana tsy akasitrahan'andriamanitra. Sitrak'andriamanitra ary mamaiky an'andriamanitra ny iovan'ny ratsy fanahy ho tonga olona tsara, ny fibebahana, fa tsy akasitrahan'andriamanitra ny faharatsiana. Mandrakariva rehefa manaisotra n'le faharatsiana andriamanitra, de indraindray voaisotra miaraka amin'le faharatsiana koa lay ratsy na lay olona, rehefa tsy hitan'andriamanitra zay azo anovana azy, ka mety hiteraka fanimbana ny hafa, fanimbana ny fiarahamonina lay faharatsiana mitoetra ao anatin'ny olona, dia voatery andriamanitra, zay nazo ilazana azy, manaisotra ny ratsy. Tsy ny faharatsiana ihany, satria le faharatsiana mandrakariva hoentin'ny olona na ao anatin'ny olona, araka ny tenin'i Jesosy manao hoe tsy ny ivelany ange mampaloto ny olona, fa ny ao anatin'ny olona mampaloto ny ety ivelany. Dia ndraindray sofa ndraindray hoetsika esorin'andriamanitra ireny ratsy ireny, ary mba hahafahan'andriamanitra manaisotra ny faharatsiana, de voatery izy manaisotra ny ratsy. Tahak'izay nitranga tamin'ireo firenena maro
vakivakin'ny zanak'Israely raha nivoaka ny tany Egypte izy. Tsy dia ara-tsi-panahy loatra matetika fitenitsika zay fa fanamboarana sy fantsiana mba tsy hianaka eto amin'ny tany sy ny fiarahamonina ny ratsy dia manaisotra ny ratsy Andriamanitra tsara, Andriamanitra fifaliana, Andriamanitra fedanana dia tsy zakan'Andriamanitra. Ny fiparitahan'ny ratsy dia mampiasa hery izy, mitsara izy manaisotra ny ratsy. De hoe mpanao salama na hoe tsy mankasitraka ny ratsy Andriamanitra. Raha toa Andriamanitra ka mamela ny ratsy hiparitaka fotsiny zao dia toy ny piray tsy kombakomba amin'ny ratsy izy, toy ny makasitraka ny ratsy izy. Raha ohatra ka avelan'Andriamanitra hiparitaka ny ratsy, alay sary an-tsaina ny fijerin'ny tolo malagasy manao hoe fandoto ray tandroka nge de efa mahaloto ny fandio raisiny. Noho zany dia tsy voatery ho ratsy daholo akory ny olona rehetra vao ratsy ny tany, fa mety ho vitsivitsy ao anatin'ny tany ihany ny ratsy de efa ampy animba ny tany. Noho zany de zao miantso fibebahan'Andriamanitra, fa rehefa tsy miova ny olona dia tsy maintsy manaisotra ny faharatsiana Andriamanitra mba tsy elezan'lay ratsy. Ny ataon'Andriamanitra faharoa avako malala, tsy hoe tsy makasitraka ny ratsy ihany Andriamanitra ry avako malala, fa izao kosa mitarika ny tsara ho amin'ny fahamarinana izy. Ny andininy fahavalo, tario amin'ny fahamarinanao aho Jehova. Zany hoe ny ataon'Andriamanitra ry avako malala dia tsy no hoe ny mikapoka ihany ka manaisotra ny ratsy, fa Andriamanitra koa mamboly manao zay hitombon'ny tsara, manao zay hitombon'ny tsara ihany koa Andriamanitra. Tsy hoe manaisotra ny ratsy izy de zay, fa Andriamanitra raha teo koa dia mamboly ny tsara, manao zay hitombon'ny tsara ary mitarika ny hafa, ny azy, ny zanany ho ao amin'ny fahatsarana. Zay mahatonga ny Davida eto hoe tario amin'ny fahamarinanao aho. Tsy hoe mora akory avako malala ny hoe manao ny fahamarinana, tsy mora ny fiezahana ho tsara, fa satria ao anatin'ny olona ny faharatsiana. Ary io efa nitenenin'i Jesosy manao hoe migodana dia migodana ny lalana mankany amin'ny fahaverezana. Zany hoe raha jerenao vetivety eo dia toy ny malalaka de malalaka ny lalan'ny faharatsiana. Any ka sarotra ny mankany amin'ny fiainana mandrakizay, sarotra ny manao tsara, dia zay no mahatonga Paoly salama mety hoe tario mihitsy Andriamanitra. Andriamanitra mpanao ny tsara ianao poeta ianao, manao ny tsara ianao nahazo zao rehetra zao anao dia mangataka ilay mpanao salama. Ary tokon'izany koa no avakitsika rehefa malala hoe tario zay Andriamanitra amin'ny fahamarinanao, amin'ny fahamarinanao, tario amin'ny fahamarinanao, fa tario koa mba hanao ny fahamarinanao. Ry havako hotsika manao hoe Andriamanitra de tsara. Betsaka ny miroborobo amin'ny fomba mampalahelo ny faharatsiana eto ambonin'ny tany, na eto Madagasikara fotsiny ihany ary. De ahitanao fa tsy mitsaha mitombo ny faharatsiana. Saika ahitanao vaovao ratsy isan'andro ny gazety mpivoaka isan'andro. Tsy ny gazety ray ihany no ahitanao vaovao ratsy na vaovao mampalahelo, fa saika ny gazety isan'andro dia ahitanao vaovao ratsy mandrakariva. Ary dia ahoana no hijeren'Andriamanitra an'ireny? De hoy ny mpanao salama manao hoe Andriamanitra mitarika antsika hanao ny tsara. Ary tsy tokony ho adinoantsika zany rehefa koa malala zany vavaka zany hoe tompo amin'ity tontolo andro ity de tario aho mba hanao ny tsara, hanao ny fahamarinana. Tsy hoe mangataka hanina hoanina ihany ny hazakazahana amin'Andriamanitra, tsy hoe mangataka fitafiana na mangataka zavatra tsara na mangataka le materiel, zay ihany no angatahana amin'Andriamanitra. Fa ny angatahana amin'Andriamanitra koa rehefa koa malala ho atsika pino de izao mba ny fahatsarana, mangataka ho tarihin'Andriamanitra, mangataka herim-panahy mba ho tsara mandrakariva ao anatrehan'Andriamanitra. Betsaka amin'ny kristiana rehefa koa malala no tsy miambina, mihevitra fa ny fahatsara-piainana de azo indray mandeha satria efa mpandray fanasany tompo, efa vita batisa de ao amin'ny tompo. Zay marina rehefa koa malala, fa mila miambina mba tsy ndaosina hiala amintsika zany fahatsara-piainana zany.
Mifanomeno tompo fahatsara-piainantsika satria mpandray satria mpino dia mba tsy ndaosina hiala amintsika esorona hiala amintsika zany fahatsara-piainana nraintsika tanao lan' Jesosy zany de mila miambina isika ary ny fiambenana ataotsika de zao vavaka tario mba hanao ny tsara mandrakarivo zay Andriamanitra, tario mba amin'ny fahamarinanao, tario hanao ny marina. Faharoa zay ravako malala fa ny fahatelo zay ataon'lay mpanao salamo de angatahany ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany dia amin'ny andininy tapany faharoa mindininy fahavalo manao hoe ataovy marina eo anoloko ny lalanao. Zany hoe ny olona amin'ny mpanao salamo de manana safidy ny olona ary rehefa manana safidy ny olona dia eo anoloan'ny olona ny lalan'Andriamanitra sy ny lalana ivelan'Andriamanitra. Araky ny tenin'ny Zoatra Masina hoe ry olombelona efa naseho anao zay tsara, naseho anao zay tsara fa fantatro koa zay ratsy, hitanao ity am'izao tontolo zao ny ratsy fa nampahafantarina anao kosa ny tsara. De hoy la mpanao salamo na hoe ataovy marina eo anatrehako ny lalanao, zany hoe rehefa mijery ny lalanao Andriamanitra dia aoka ho ino no ekeko marina, ataovy mety, ataovy tiako, ataovy tsara hoe masoko lay lalanao. Ndraindray mantsy zavako malala nge mijery ny lalan'Andriamanitra isika fa tsy de hitatsika amin'ny solomaso mpanota de tsy hitan'ny mpanota ho marina ny lalan'Andriamanitra. Ny lalan'izao tontolo zao ny heveriny ho tsara satria tenin'i Jesosy io migodana sy mahitsy ny malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana dia iny ny ataon'izao tontolo zao ho marina. Fa ny mpino kosa mahita ny lalana mikitotoana ny fiainana, mahita ny lalana mikitotoana ny fiarahana amin'Andriamanitra dia raha ohatra ka izao tontolo zao mahita n'indry mirahantsiny ny lalana, aiza misy lalana mikitotoana ka atao hoe lalana tsara. Fa mpino kosa de iny le lalana tsara ary iny mahatonga mpanao salamo ny teny hoe ataovy marina eo anoloko iny lalana iny, natery iny lalana iny, mafy mangiry firy, mety ho sarotra dia hamboary zay lalana hitondranao zay ho lalana marina azoko andehanana. Lavako malala inona no ataon'Andriamanitra fahatelo amintsika mpanompon'Andriamanitra manoloana ny faharatsiany zao tontolo zao, manoloana ny firoboroboan'ny ratsy de zao hamboarin'Andriamanitra ny lalana, hamboarin'Andriamanitra ny lalan'Andriamanitra hitondrany antsika dia ataony mahitsy azontsika andehanana. Tery izy am'izao tontolo zao, ety izy am'izao tontolo zao, fa hamboarin'Andriamanitra kosa ahafahantsika mandeha, ataon'Andriamanitra azontsika andehanana marina eo anatrehany, marina eo anatrehantsika mihitsy, tsara eo anatrehantsika lay lalan'Andriamanitra. Mba tsy tenenantsika fa za Andriamanitra de tena tsy andeha amin'io lalana io fa mafy io, sarotro io, mangiry firy io, de amboarin'Andriamanitra lay lalana io mpanao salamo. Andriamanitra de poeta ho itsika teo, ty zavatra tsara, ary dia amboarin'Andriamanitra lay lalana ahafahantsika manao ny tsara. Fa ny fahefana farany ravako malala izay ataon'Andriamanitra ka hoentina mampahirentsika de ny andininy faharoambin'ny folo, mitahy ny marina Jehova. Rehefa ny atao hoe marina ravako malala eo dia izay mandeha am'izay lalana namboarin'Andriamanitra izay. Ny mahamarina antsika zany de ny faneketsika andeha am'le lalana namboarin'Andriamanitra. Ny mahamarina antsika zany dia tsy nohony lay tenantsika loatra, fa noho ny faneketsika amin'ny finoantsika handeha am'le lalana nampatian'Andriamanitra andehanana. Dia hoy ny falazan'ny mpanao salamo eto Davidy eto ny teny manao hoe mitahy ny marin'Andriamanitra. Isan'ny voamborana miverimberinao amin'ny testamenta taloha ny teny hoe fitahiana. Isan'ny voambolana miverimberina matetika eo amin'ny soratra masina ny hoe fitahiana, zay matetika nadika hoe tsodrano. Fa raha miteny hoe fitahiana isika dia tena fivelarana maha olona feno ny dikan'izany, ary fifaliana izay amin'ny fiainana isan'andro, fifaliana izay lavitry ny fahavalo, lavitry ny aretina, lavitry ny tebiteby. Dia hoy ity mpanao salamo ty hoe Andriamanitra izay manao ny tsara
dia manongotra ny ratsy izy, mitarika ny olona ho amin'ny fahamarinana izy, manamboatra ny lalan'ny olona mba ho afa mandeha am'izany lalana namboarin'andriamanitra andehanana zany ka tsy hatonga olona menimenina amin'ny lalana nataon'andriamanitra, tsy hatonga ny mpanompon'andriamanitra imenimenina na anymetsiny an'andriamanitra amin'ny lalana hitondran'andriamanitra, fa mpanompon'andriamanitra izay faly amin'ny lalana hitondran'andriamanitra. De iny mpanao salama manao hoe raha izany ny mpanompon'andriamanitra dia ampanantenan'andriamanitra fitahina ny marina. Ry havako am'izao andro antsika izao de ny mahamaika ny olona de ny fahombiazana sy ny famirapiratana. Eto nefa ny mpanao salama de manazava ny teny hoe fitahina. Omen'andriamanitra maimaimpona ho an'ny olona marina ny fitahina. Am'izao efa akatoky ny paska ao anatin'ny fotoanany karemy zao tsika miombona fahoriana amin'ny tompo, dia miara-mahatsiaro manao hoe ny maha-kristianina de tolona, tsy toetra lovana ny toetra maha-kristianina, fa toetra raisina avy amin'Andriamanitra, fanapahan-kevitra ny maha-kristianina, ary indraindray mangiry-firy ny tadiavina amin'ny kristianina amin'ny fijoroana vavolombelona ny kristianina. Zany ny tokony hotsaroan'ny mpino ry havana amin'ny tony karemy tony mba atsiarovan'ny mpino ny fahorian'ny tompo tamin'ny lalam-pamonjena. Itsika manazava, itsika protestanta indrindraindrindra manazava ny teolojian'ny voninahitra, ny teolojian'ny fandresen'ny tompo, ny teolojian'ny fiainana feny fifaliana ao amin'Andriamanitra, fa tsy maintsy miaraka amin'jaly amin'ny tompo sika ko raha afaka malala, vao miaraka mitsangana amin'ny tompo. Tsy misy ny ataontsika hoe ny fifaliana raha tsisy ny fahorian'ny paska, ny fahorian'ny herinandro masina, tsy nisy ny famirapiratany fitsangana ny tompo tao amin'ny zaridainan'ny Getsemane, tao amin'ny raha toka tsy misy mihitsy zany fifaliany fitsanganany tenany maty zany raha ohatra ka tsy nisy ny fahoriana zay raha tsy tsapatsika ny fahoriana nentin'ny tompo tao anatiny zany ranomason'ny tompo tao Getsemane zay tonga rao ny filazan'ny soratra masina azy ny dinitry Jesoa, ny fangiry firian'i Jesoa, ary dia mandrakariva izay lafiny famirapatan'ny fiaina kristianina zay ihany no hitatsika, fa ndraindray adino lay fiaretana miaraka amin'ny tompo. Ho an'ny protestanta, ho an'ny havana katolika moa izy manana ny fotoanany karemy zay teny efa nitezana nandritra ny taona maro, fa ndraindray ny kristianina protestanta de manadino an'izay. Any ka la dia ny famonjena fotoanany herinandro masina ara de ndraindray tsy fatra ny protestanta akory herinandro masina zay fahatserovana manokana ny fahorian'ny tompo, tsy tokony adinotsika fa ny herinandro farany amin'ny filazantsara io no tantaraina amin'ny apahatelo ny filazantsara, ny herinandro farany amin'ny fiainan'i Jesoa ny tantaraina amin'ny apahatelony amin'ny filazantsara. Ny roa apahatelony filazantsara zany dia zay no mitantarany telo amby telopolo taona tamin'ny fiainan'i Jesoa, fa ny herinandro masina dia tantaraina amin'ny apahatelony filazantsara. Be dehibe zany ravako malala herinandro ny tantaraina amin'ny apahatelony, ilazana fa filazantsara zany de tena miivo na mifantoka betsaka mihitsy amin'ny herinandro masina sy ny karemy. No zany dia fotoana fandiniteny zao ry havako malala. Raha mandinika ny tenantsika isika de mandinika ny tenantsika amin'ny alalan'ny inona moa? Amin'ny alalan'ny soratra masina, amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary mandinika ny tenantsika mitaha amin'ny fitiavan'Andriamanitra, mitaha amin'ny famindrampon'Andriamanitra, tsy mitaha amin'ny fahotany zao tontolo zao. Raha amin'ny alalan'ny fahotany zao tontolo zao nandinantsika ny tenantsika de na itsika hiteny hoe zanga ohatran'ireny, reny ny efa ratsy reny de manao ohatran'ny faso eo hoe zanga ohatran'ireny, reny ny tena mpanota, za mbola mba azoazo kely ihany, za mbola mba metimety kely ihany za kosa ka de tena mpanota be zany, za na manao an'izao raha mba aty kosa mba tsy ataoko e, za na manao an'ity raha mba iry kosa mba tsy de fanaoko ry e. Raha amin'ny alalan'ny raha variana mijery ny faharatsiany zao tontolo zao, isika dia mety ho tonga any amin'ny fakapanahin'ny fanamarina teny, na koa mety ho tonga any amin'ny fakapanahin'ny fanameloa tena fahatany.
rehefa mijery manay tena za koa tena ratsy aya tena tsisy samy hafa am'izao tontolo zao de mety hiteraka famoisapo fa rehefa mandinika ny tenatsika amin'ny fotoanany kare mitako zao de mandinika ny tenatsika miainga amin'ny fahatsaran'andriamanitra miainga am'lay andriamanitra be famindrampo ho teneniny ity eto ampiratanatsika ity amin'ny salamy fahadimy andriamanitra dia tsy makasitraka ny ratsy andriamanitra de be famindrampo andriamanitra de mpamela heloka andriamanitra de tsara rehavako malala matoky fa tsy niova andriamanitra tsy niova andriamanitra fa ny andriamanitra davida ihany no andriamanitra ao ary zay nataony andriamanitra tamin'ny davida dia mbola azony atao aminao inona natao andriamanitra tamin'ny davida ka mbola azony atao aminao am'ty salamy fahadimy ity de ny fanomeza tokony hoe anaisotra ny ratsy izy zany hoe am'izay rehetra mety ho tsy mampasambatra anao io ratsy tsy fahasalamana io ratsy mampitebiteby io ratsy mandraritra ny fonao io de zao mivava araka ny tenin'ny davida hoe ankalaza ny anaranao ary isan'andro san'andro no iterako anao isan'andro san'andro no anomezako voninahitra anao feny enoy ny fitarainako enoy ny fivavahako amin'ny andininy faharoa dia manaisotra ny ratsy andriamanitra fa tsy zay nataon'andriamanitra anao fa zay nataony tamin'ny davida ary mbola ho ataony aminao koa fa matoky azy de hitarika anao izy amin'ny fahamarinana hanampy anao izy amin'ny fanatanterahana ny sitrapony ary ny fahatelo de efa nataony tamin'ny davida ary mbola ho ataony aminao fa matoky de ho tantaniny ianao amin'io lalana hitondrany anao io hoy davida manao hoe ataovy marina eo anoloko ny lalanao amboarin'andriamanitra ny lalan'andriamanitra hitondran'andriamanitra ny programan'andriamanitra ny aminao de matoky fa amboarin'andriamanitra mba ho zakanao mba hasambatra anao tsy lala ny programan'andriamanitra de tsy lalana eto anao fa lalana izay amboarin'andriamanitra ho zakanao ahafahanao mandeha sy mamindra ary izay programan'andriamanitra zay de matoky fa ataon'andriamanitra eo aminao ary ny fahaefatra farany zay nampanantenainy davida nampanantenan'andriamanitra ny davida ary ampanantenananao koa de izy manao hoe itahy ny marin'andriamanitra matoky fa namorana sarotra ny lalovanao na inona fiparitahan'ny ratsy eto am'izao tontolo zao na inona fikarazam-peo maro samy hafa reninao de matoky fa izao hitahy anao ny andriamanitra ao nanao zany tamin'ny davida izy nanao zany tamin'ireo mpanompo ny maro samy hafa izy de tsy diso anjara am'izany ianao fa ho amarininy aminao koa fa hitahy anao izy de matoky ara fa ray Jesosy Kristy tompo zay niaritra ny mafy ho anao tao amin'ny azy fijaliana de manamariny zany teny zany ho anao koa hivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa andriamanitra velona ianao andriamanitra tsara ianao ary mitona anay ho marina mitona anay ho tsara mitona anay handeha araka ny lalanao akasitraka ny lalanao mitona anay hifaly aminao raha mijery ny fianam-piaramonina zay tompo miainao anatin'izany de tao aminao kosa tsy hovariana amin'ny ratsy na ny fikelezana ina ny ratsy hanimba ny tsara fa tao aminao kosa hijerenao andriamanitra ary tao aminao hitombo ho tsaratra de jareo ny fiainanay andriamanitra manapaha anatin'ny fonay manapaha anatin'ny tokantranonay meteza mipidina ny fiadaranao sy ny fifalianao amin'ny isan'andronay jereo ny fahasalamanay tompo jereo reo marary jereo reo manana orana jereo reo very asa jereo reo mitebiteby mivavaka ho azy reny zay ankehitriny esory ny faharatsiana maro samihafa eto amin'ny fiarahamonina ny fahalovana ny fitiavatena fa meteza tompo ianao mangy ny tanindrazanay de am'izao fotoana ny karemo zao vangio ny fonay ho tempolinao misaotra Jesosy amen